Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandarany iarana fiangonana Refy Androndrakely. Eny ary tompoko misaotra an'Andriamanitra isika fa noho ny fahasoavany lehibe dia zao samy velonaina somatsara izao isika rehetra. Ary ambonin'izany nataon'Andriamanitra afaka manaraka indray ny fandarana zay karakarainy ny fiangonana Refy Androndrakely. Misaotra azy isika ny am'izany fahasoavana lehibe izany. Manaraka izany manolotra ny arahaba ho anareo rehetra zay fa eopotitra ny fahitalavitra ny tenako am'ty andro androany ity. Engane ka isiky ny mahita anay, mandre anay amin'ny alala zao fahitalavitra zao ianareo dia aneo fahasoavana lehibe aminao aminareo ny tompoandriamanitra. Ka zay nataony fahiny fon'ny Jesosy nandalo tety ambony tany dia ho ataony aminao an'izany am'izao fahavelomanao zao. Amen. Iroso hitondra ny afatrary ao am'izao fotoan'izao. Koa raha misy baiboly eny aminao dia sokafy ao amin'ny Korintianina 2:5-7. Rehefa hita dia vakina toy zao le tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Fa finoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Averiko vakina ndray le teny. Fa finoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Araky io tenin'Andriamanitra no vakina io zany de izao. Takin'Andriamanitra ny kristianina rehetra, ny olon'Andriamanitra rehetra mba anana finoana an'Andriamanitra sy ny teniny. Anana finoana an'Andriamanitra sy ny heriny. Ary ambon'izany na inona atao, zavatra ataon'le olon'Andriamanitra de miandry atsika ny tompoandriamanitra mba anana an'izany finoana izany. Zany hoe mba ho arahanao finoana zany ny zavatra ataonao. Zany hoe manana toky anao fa miaraka aminao amin'io zavatra ataonao io ny tompoandriamanitra. Zay le finoana andrasan'Andriamanitra mba ananatsika kristianina, ananatsika olon'Andriamanitra. Finoana no andehanantsika. Zay le voalaza Korintianina 2:5-7 teo. Finoana no andehanantsika mandritra fahavelomantsika eto ambony ty tany ity. Noho izany mijoro tsara ianao, aza mirorosaina, aza misalasala, aza manaiky resin'ireo zavatra ratsy hitany masonao na ireo zavatra ratsy eniny sofinao. Fa ataovy masaka ao an-tsainao foana ty zavatra ambarako ity hoe miaraka amiko am'izao zavatra ataoko zao ny tompoandriamanitra, ny tompontsitoa, ny tompo Jesosy. Fiaina tak'izany matsy no andrasan'Andriamanitra amitsika kristianina na amitsika olon'Andriamanitra. Raha madika ny baiboly ray mantolo ny tenako dia mahita na reo zava-nisy talohan'i Jesosy Kristy, na reo zavatra nisy tamin'ny andron'i Jesosy Kristy, na reo zavatra nisy tamin'ny andron'ireo apôstôly tsy fiangonana voalohany de izao. Ny asa nanao hetsika lehibe sy magaga ny tompoandriamanitra, ny tompo Jesosy. Ary zay zavatra rehetra n'olona zay ny vavany dia notanterahany avokoa. Zany ny zavatra nitranga tamin'izany fotoana zany. Satria nahoana? Satria nahita olona nanana finoana izy. Ary tamin'ny olona nanana finoana tak'izany no nanaovany zany hetsika lehibe zany natany olobe talohan'i Jesosy Kristy, na tamin'ny andro nandalovan'i Jesosy tety ambony tany hoy aho, na tamin'ny andron'ireo apôstôly sy ny fiangonana voalohany. Anome ohatra vitsivitsy aminao aminareo zay mahita sy mandre ahy am'ty andro androany ity ny tenako. Fa raha manana finoana tokoa ianao, finoana an'Andriamanitra sy ny teniny, finoana an'Andriamanitra sy ny heriny, finoana fa io zavatra ataonao io dia iarahanao manao amin'ny tompontsitoa amin'i Jesosy. De ho hitanao fa zay nataony fahiny hoy aho de mbola ho ataony eo amin'ny fiainanao am'ty andro androany ity. Ohatra zao, zay le ty le ohatra lazaiko aminareo. Ao amin'ny Matthieu 5
matio toko fahavalo de vakitsika ny de ny andininy fadimy ka hatramin'ny andiny fatelo amby folo tsy vakina angamba le izy fa hitako lavalava ihany a matio toko fahavalo de toy zao ny voasoratra ao a manompa toko fahavalo andininy fadimy ka hatramin'ny andininy fatelo amby folo araky ny voalazan'io matio toko fahavalo andininy fadimy ka hatramin'ny andininy fatelo amby folo io sitrana ny ankizy lan'lay kapiteny sitrana tamin'ny aretina paralysis zay nahazo azy sitrany izy noho ny finoana zay nanana lay kapiteny zany toy zao ny fandehany tantara tao Kapernaumy no nisy olole tantara de nandalo tao amin'io tanàna io Jesosy tam'izay fotoan'zay izy a de tafahoana tamina lehilahy anankiray atao hoe kapiteny de io kapiteny io zany nitaraina tamy Jesosy nitaloha tamy Jesosy ary nangataka tamy Jesosy mba anasitrana ny ankizy lany satria ny ankizy lany olo dia marary ny aretina paralysisa tena mijaly mafy tena manaitaina tena mangirifiry ary efa nataony ty kapiteny ity zay azo natao rehetra tam'zany fotoana zany ho fanasitranana ny ankizy lany fa saingy tsy niatsitrana mihitsy na de fa nandaniny vola amy karena azy dia tsy niatsitrana mihitsy a ity ankizy lany ity ary zany no antony natonga azy niandrandra mifatratry hoe raha ovina re no mba tafahoana am'zany Jesosy zany ao satria efa heniny sofiny efa heniny mbetsaka fa Jesosy dia may manasitrana may manafaka ny aretina rehetra na aretina inona na aretina inona na aretina fototry ny inona na aretina fototry ny inona isaorana tokoa zany tompo fa ndray andro dia tafahoana tamy Jesosy ity lehilahy kapiteny ity ka raha vo nentany Jesosy de araky le teko teo hoe nitaraina fatratry nitaraina mafy hoe ary miangavy anao re tompoko sitrany ny ankizy lahako fa mijaly loatra ao ampandrianao marary ny aretina paralysisa ka rehefa nandrian'zany Jesosy de azao niteny Jesosy tamin'io lehilahy kapiteny io ho avy areo ho any an-tranonao anasitrana azy de raha vo nandria zany le kapiteny de nanda ary milaza hoe tompoko tsy mendriky idiranao ao ambany tafitranoko ao tsy mendriky idiranao mihitsy ao ambany tafitranoko fa mitenena fotsiny any ianao de ho sitrana ny ankizy lahako mitenena fotsiny any ianao de no azavain'la kapiteny ny antony nahatonga azy ny teny hoe mitenena fotsiny any ianao de no azavain'la kapiteny hoe zao izy olona manan-dehibe ihany olona manana maizia manana miaramila maromaro feheziko ao raha hoy aho amin'ny anankiray mandeha ihany de mandeha izy fa tsy mandaha raha hoy aho amin'ny anankiray avy de avy izy fa tsy mandaha raha hoy aho amin'ny anankiray ataovy zao dia ataony zany fa tsy mandaha izy tompo mino afa manana hezy fahefana mihoatra lavitra no zany ihany ko ianao manoloana ny aretina manoloana ny hery ratsy zay mamatotra ny ankizy lahako ka dia miteneny ianao fa raha miteny anao de manaiky anao ny aretina raha miteny anao de manaiky anao ny hery ratsy zay mamatotra ny ankizy lahako io zay mahatonga miteny hoe tsy voatery makany any ambany tafitranoko anao fa mitenena fotsiny any raha vo nandrian'zany Jesosy dia gaga talanjona resy lahatra ary zao mihitsy miteny nataony Jesosy tam'zany manao hoe tsy mbola nahita finoana lehibe tahako zany ao na dia tamin'ny Israely azy tsy mbola nahita finoana lehibe toy zany ao na dia tamin'ny Israely azy efa ela no nafantarako ny Israely satria Andriamanitra izy Andriamanitra tany an-danitra Jesosy efa ela no nafantarako ny Israely fa tsy mbola nahita olona nanana finoana hoe mino azy sy ny teniko ary mino ay sy ny heliko izy de taorina zay de tsotra ny teny Jesosy taminy araky ny voalaza eo amin'ny andiny fatelo amby folo mandeha ihany tongava aminao araky ny ninonao mandeha ihany o Jesosy tongava aminao araky ny ninonao de voalaza amy baiboly hoe sitrana tamin'izany oro zany ny ankizy lan'lay kapiteny riavanao miandranao anana finoana tahako zany ny tompoandriamanitra ny tompo Jesosy amty andro androany ity sy mandritry ny androm-piainanao rehetra efa vonona ny tompo
anao asa lehibe sy magaga eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny akonanao, fa ianao sy ny finoanao no andrasan'Andriamanitra mba ho hitany. Ame ohatra anankiray aminareo ihany ko ato amin'ny Matio 5:12 andiny faraika amby roapolo ka hatramin'ny andiny favalo amby roapolo. De arak'io Matio 5:12 io andiny faraika amby roapolo ka hatramin'ny andiny valo amby roapolo io indray, de izao no voalaza zao: sitrana ny zanakavavin'ilay ramatoa anankiray zay, sitrana ary afaka tamin'ny famatoran'ny demonia zany zanany vavy zany, sitrana zany zanany vavy zany satria lehibe ihany ko ny finoana nanana ty ramatoa ity. To zao no fandehany tantara tao Tiro sy Sidôna indray no sehoan'le tantara. Tao amin'ny tanàna io de nisy ramatoa anankiray zay, ramatoa zay tsy jiosy fa jentilisa, tsy jiosy fa kananita. De nanan-janaka vavy io ramatoa io, zanaka vavy nampahoriny devoly efa mataona maro, ary efa nahavery hevitra azy mihitsy io zanavavy io no nierilay devoly nampahory azy. De mitovy am'ilay kapiteny ihany ko mba naniry izy hoe rovina reno mba mandalo am'ty tanàna misy anay ty zany Jesosy Kristy zany, ka na dia tsy jiosy areo de inoko fa iaino a izy, ihainy fitarainako izy, fa dia miandry ny fandalovany eto amin'ny tanàna misy anay ao. Isaorana tokoa ny Tompoandriamanitra fa nandalo teo Tiro sy Sidôna Jesosy miaraka andreo mpianatra. De raha vao hitandra vehivavy io Jesosy io de niokoka tamy tany izy, niondrika tamy tany izy, de nitaraina hoe ry Jesosy zanaky Davida ô, mandrafo amiko, ny ankizy vaviko ampahoriny demonia mafy de mafy ka dia mijaly tena mijaly, mandrafo amiko, sitrandra izy Jesosy io, afaro izy Jesosy io. De takza foana ny fitarainana, sady miondrika izy no mitaraina, sady miondrika izy miankoka izy no mitaraina. Fa saingy raha ny volazan'ny baiboly no jereny dia tsy nahoany Jesosy izany vehivavy zany, tsy norarahiny araky le fomba fitentsika malagasy azy. Kanefa na izany de tsy kivy mihitsy ty vehivavy ity, satria ny finoany de zao tsy misy mangataka voatamainy araky le fomba fitentsika malagasy. De mbola nitaraina ihany ry Jesosy zanaky Davida ô, mandrafo amiko, ny zanako vavy ampahoriny devoly, ampahoriny demoniaka de mijaly loatra re, mila fanasitranana, mila fanafahana izy. Farany de nitodika tany aminy Jesosy, de no azavainy Jesosy taminy: tsy ny ranao izy izy afa-tsy amin'ny ondry very am'zany Israely ihany. Raha tonga tety ambony tany am'izao fotoa zao dia tsy natao ho an'ny olona rehetra fa natao ho an'ny zanak'Israely zay very. Marina ho iaho fa io ramatoa zay nitaraina tamin'io dia jentilisa kananita. Kanefa na de zany azy de mbola nitaraina ihany tamy Jesosy ihany ty vehivavy ity, mbola nitaraina tamy Jesosy ihany ty vehivavy ity. Azavaiko aminareo aloha fa talohan'ny nahafatesany Jesosy teo ambony hazo fijaliana de zay voalazany Jesosy zay no marina. Tsy natao ho an'ny olona rehetra izy fa natao ho an'ny jiosy ihany, natao ho an'ny zanak'Israely ihany. Fa taorinan'ilay sorona nataony teo ambony hazo fijaliana, taorinan'ilay fahafatesana zay niatra tamy Jesosy teo ambony hazo fijaliana, zay Jesosy vao natao ho an'ny olona rehetra, na iza, na fotsy hoditra na mainty hoditra, na mavo hoditra na mena hoditra, na viaiza na viaiza. Kanefa na de zany ary fantatra lay vehivavy tsara mihitsy hoe zany no marina, fa zao foana atao an-tsainy, tsy misy mangataka voatamainy, satria mino aho fa Jesosy ihany no mahavoavonjy ahy, mahasitrana ny zanako vavy zay ampahoriny demonia. De mbola nitaraina izy, de mbola nitaraina izy. De zao ndray niteny Jesosy taminy, zao izy izy azavaiko aminao marina, tsy mety raha maka ny sakafon-jaza, maka ny mofon-jaza ka hoe omena ho an'ny ambokely, tsy mety zany, tsy fanao zany. De zao ny tenin'ilay vehivavy: tompoko, na dia ny ambokely azy de mba mihinana zay sombotsombo latsaka amin'ny latabatra tompony. Azava marina zany, rehefa misakafo raiky izy de misy potikanina na potimofo latsaka avena ambony latabatra eny amin'ny tany,
de iny no hoan'lay amboa kely. Resy lahatra Jesosy, raha vehivavy zay nyteny Jesosy tam'ilay ramatoa, lehibe ny finoanao, tongava aminao arak'izay ninonao, de niaraka tamy vava amy teny tsy ny apitso na ny afaka apitso fa teony eo ihany, de tonga tany amy tranon'lay misy an'lay zazavavy narary, ny herin'Andriamanitra manasitrana, ny herin'Andriamanitra manafaka, ka de voavonjy somatsara lay zazavavy tam'izany fotoana zany. Ry havanao, tsy voasakana mihitsy ny tombo Jesosy amy fanaovana asa lehibe sy magaga eo amin'ny olona tonga eo aminy, raha toka hitany fa manana finoana lay olona. Hitanao teo zao fa tsy natao anome fanasitranana na fanafana ho an'ny olona kananita ny tombo Jesosy, tsy natao anome fanasitranana fanafana ho any zanaky ty vehivavy kananita ity i tombo Jesosy, kanefa no lay finoana zay nananany ary hitany Jesosy teo ho amy manokana dia tsy nahandry Jesosy, fa vetrany dia niasa teo am'lay ramatoa, teo amy zanak'ilay ramatoa, ka nanasitrana sy nanafaka zany zanany vavy zany ho afaka amin'ny herin'ny devoly sy ny herin'ny ratsy rehetra. Ataoko fa mazava be mihitsy ny tantara, mazava be ny zava-nisy, fa ny finoana anananao ihany tompoko no afaka misitona an'Andriamanitra tsy to, misitona an Jesosy mba hoeo aminao ka anao zavatra lehibe sy magaga eo amin'ny fiainanao. Arao ndraiky ity tantara manaraka zay tantarako aminareo ity fa tena lehibe ary tena lehibe mihitsy ny finoan'ny olona an Jesosy sy ny finoan'ny olona ny mpanompon'Andriamanitra zay miaraka tamy Jesosy tam'izany fotoana zany. Ny boky ny Asin'ny Apôstôly toko 5 andininy 12 ka hatramin'ny 19 no mitantara zany, de iny teny ngambany andovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Toy zao ny voasoratra ao, Asin'ny Apôstôly toko 5 andininy 12 ka hatramin'ny 19 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny tanan'ny apôstôly no nanaovana famantarana sy fakakana maro teo amin'ny vahoaka, ary izy rehetra niraisaina teo amin'ny fialofan'ny Solomony, ary tsy nisy tamin'ny olona sisa rehetra sa niray taminy, nefa nankalaza azy ny vahoaka. Ary vao mainka nisy olona maro koa nalana vavy zay nino ny tompo nanampoisana, ka dia nentina teny an-dalambe aza ny marary ka napetra teny ambonin'ny farafara sy fandrina mba hisy ho azony tandidy Petera hay raha mandalo izy. Ary ny olona maro avy tamin'ny vohitra manodidina Jerosalema dia nivoroko nitondra ny marary sy zay nampahorian'ny fanahy maloto, de sitrana avokoa izy rehetra. Teny Andriamanitra efa novakiko taminareo tany aloha ihany izy ity. Tantarain'ny Baiboly fa efa tsy tety ambony tany tsony Jesosy, fa efa nampiakarina ho any an-danitra. Ny apôstôly zay nahazo fifanana tamy Jesosy ary nahazo fahefana avy tamy Jesosy, anasitrana sy anafaka ny herin'ny devoly, zay sisa no nandendeha tety ambony tany nitoro filazamy tsara, nivavaka ny marary, nanafaka ny olona azo ny herin'ny devoly. De tantarain'ny Baiboly fa lehibe tena lehibe mihitsy ny finoan'ny olona tam'izany fotoana zany, ny finoan'ny olona Jesosy sy ny finoan'ny olona andreto mpanompon'Andriamanitra reto. Lehibe de lehibe, ary zay mahatonga amin'ny Baiboly mitantara hoe tonga avokoa ny olona rehetra avy eny amin'ny vohitra manodidina Jerosalema, manodidina tanàna Jerosalema, samy nitondra ny marariny avokoa izy rehetra. Ary tantarain'ny Baiboly eto zao noho ny finoana hoy dia napetraky ny olona teny an-dalambe ny marariny tamin'ny alalan'ny farafara. De tam'izany ny olona nandinika hoe avaiza moa zany ny masoandro ary makaiza ny aloka, de hoe makaty ny aloka, makaty ny aloka. De napetraky olona teo amoron'ny arabe ny marariny tamin'ny alalan'ny farafara. Zao ny finoan'ny olona. Rehefa mandalo eo ry Petera sy reo namany dia tsy andry fametra-tanana avy any aminy isika, tsy andry fametra-tanana avy any aminy isika. Zareo raha teo mbola andeha lavitra, isika raha teo inko zay manana ny marary be de be, fa zao no andrasatsika. Raha mandalo izy de mba andalova ny aloko Petera
sy reo namany ny mararitsika reo maratsika voniny aretiny devoly de mentsika fa ho sitrana ny mararitsika de niandro ny olona reny ary a nandalo ry Petera sy reo namany de fa niandro ny olona de nandalo ry Petera de nialiky ry Petera nandalo teo am'lay olona marary nandalo teo am'le olona marary nandalo teo am'le olona marary ary zay nandalo ova nialiky Petera sy reo namany de sitrana avokoa afaka tamin'ny famatorany demonia tano fa avy zany fanasitrana zany avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra avy any Jesosy Kristy no ny finoan'le olona any Jesosy zay tsy miovomaly Seigneur mandrakizay no ny finoan'ny olona andreto mpanompon'Andriamanitra reto hoe ao am'reto mpanompon'Andriamanitra reto a Jesosy Kristy sy ny heriny de zay no natonga ny olona nametraka ny marariny tena morony arabe mba sitrany ay andalovany aliko Petera de zao voasoratra amin'ny dimy faina amby folo ary ny olona maro avy tamin'ny vohitra manodidina any Jerosalema de ny voly koa nitondra ny marary sy zay nampahoriny fanahy maloto de sitrana avokoa izy rehetra ry havana malalo marary ve ianao am'izao fotoan'izao ka mila fanasitranana manana olana ve ianao ka te ho voavonjy am'izany efa misy zavatra ataonao ve am'izao fotoan'izao ka ilainao fanampiana na fitahina avy amin'ny an-danitra avy amin'Andriamanitra tsotra ny teniko aminao manana finoana an Jesosy sy ny teniny ary ny heriny manana finoana fa ainy Jesosy ny mamonjy anao ary tena tiany mihitsy ny manao an'izany famonjena fanasitranana fanafana izany eo amin'ny fiainanao fanampy izany mitaonanao ao mba tsy salasala mihitsy am'izao ianao mandre azy zao fa Jesosy no vaolana avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra ho anao sy ny ankonanao aza misalasala mihitsy ianao satria lay Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany lay nahary anao tompony zao rehetra zao no efa nanomiany Jesosy ho vaolana ho atsika zanak'olombelona lay Andriamanitra nahary anao ho iao de zay mahatonga miteny aminao hoe aza misalasala izany ianao aza mirorosaina izany ianao ny am' Jesosy Kristy fa manana finoana fa androany de afaka anasitrana anao Jesosy afaka ny amonjy anao Jesosy ary afaka ny aneo zavatra lehibe sy magaga tsy takatra isianao Jesosy ijoroko vavolombelona aminareo fa olona maro no efa nandray fahasoavana tamin'ny alalany afatra netiko teo tamin'ny alalan'ny fahitalavitra sy tamin'ny alalany radio inona ny antony satria nino izy efa nisy olona nijoro vavolombelona tamiko fa tao anaty fotoana nandrenesan'ny afatra netiko tako zao tamin'ny alalan'ny fahitalavitra tamin'ny alalan'ny radio dia sitrany izy nalemy izy kanefa rehefa vita mivavaka nataoko de sitrany izy sasandray napahoriny devoly de tao anaty mivavaka zay nataoko tamin'ny alalan'ny fahitalavitra tako zao dia nivoaka ny devoly teo aminy hitany fianakaviany zany de sitrany izy afaky izy ataoko fa tsy diso anjara am'izany fahasoavan'izany ianao ianareo raha mino ahoana ho ny voalazan'ny baiboly any amin'ny Hebreo toko faharesy amby folo any andiny fahenina ho ny baiboly fa raha tsy amin'ny finoana de tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra fa zay manatona azy de tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa zay rehetra mitady azy ianao zany raha ohatra ka efa isandreo olona mino efa mivavaka efa manompo an'Andriamanitra dia takin'Andriamanitra ianao mba anana finoana andeha amin'ny finoana fa Jesosy ny teniny Jesosy ny heriny de tena mahagaga rehefa tena raisinao tokoa amin'ny finoana izany farany a manovavaka fanafahana izahay mandritry ny ray volana mandritry ty volana diavintsika ity ampiasa diloilo fanosorany izahay satria zany diloilo fanosorany izany dia nampiasainy Jesosy tamin'ny fotoan'andro
nandalovany tety ambony tany nampiasain'ireo apôstôly tamin'ny fotoan'andro nandalovany tety ambony tany entiny manasitrana sy entiny manafaka ny olona azo nieriny devoly araka voalazany boky marikany matsy tahorina ny nanomezany jesosy hery sy fahefany anasitrana ny marary sy anafaka ny olona azo nieriny devoly de nandeha reto apôstôly reto mpianatra de nampiasainy am'izay lay diloilo fansorana de nosorany diloilo iny ny olona marary ny olona voafatry ny heriny ratsy dia sitrana hoy ny voalazany baiboly noho zany dia mitonanao zahay mba iny fa miaraka aminay sy momba anay ihany ko io jesosy kristy zay maty teo ambony azy fijaliana natsakana andriamanitra tamy maty ary velona am'izao tsika miteny zao mitonanao zahay hoy aho mba ino fa miaraka sy momba anay jesosy kristy tahaka ny nombany andreo apôstôly ka natonga ny famantarana sy fakakana ny tranga tamy toerana rehetra zay nalehana de tahaka zany any koa ny tomanay anao mba ino fa eo aminay ny tanan'andriamanitra ary tsy miala aminay ny tanany tombo jesosy noho zany dia tongavy ianareo amonjy ny fotoam-pivavahana zay karakaranay am'ty volany ity isaky ny alahady dia misy hatrany hatrany ny vavaka fanafahana misy ihany keo ny vavaka fansorana diloilo ny olona marary sy zay mbola voafatotra ny andavanandro toy ny atalata sy lalaka misy dia mitohy ihany zany vavaka fanafahany izany arahana vavaka fansorana diloilo ny marary sy fansorana diloilo andreo olona voafatotra tena mino zahay fa tsy miova jesosy tsy miova izy omaly sy anio ary mandrak'zay tena mino zahay fa miaraka aminay am'izao etsika lehibe ataonay zao ny tombo jesosy ka anamarina ny etsika zay ataonay satria efa fanaony hatramy taloha zany ary mbola fanaony mandraka ankehitriny riavana malala tongava hoy aho mamonjy ny fotoana zay karakaranay fiangonana refy androdrakely matoky aho a fa nataon'andriamanitra nisy zao fiangonana refy zao mba ho famonjena sy ho fanasitranana ary ho fanafahana anao matoy anao mandre anay am'izao fotoana zao de raiso hoe tsy kisetrasendra na fifandrifinjavatra fa fotoana n'andriamanitra natokany ho anao zao fotoana n'andriamanitra mety ho anao zao anasitranany anao anafahany anao amonjeny anao hitahiny anao omena an'andriamanitra ny dera sy ny aja ary ny voninahitra ivavaka ho anareo ary ao am'izao fotoana zao averiko ndray le fantanina teoria aloha marary ve anao ka mila ny fanasitranana avy amy jesosy manana olana avy anao ka mila ny famonjena avy amy jesosy sa misy zavatra ataonao am'izao fotoana zao de tsapanao hoe mila fanampian'andriamanitra mihitsy a mamita ty zavatra ataoko ity manatanteraka ty zavatra ataoko ity mila ny fitahin'andriamanitra ao marina ve zany riavana raha mino anao de anakery zao vavaka ataoko zao anakery zao vavaka ataoko zao ary anao no anisany olona ijoro vavolombelona ilaza fa tsy miova jesosy omaly sy anio ary mandrak'zay aondre lohanao apetrao fonao tananao ary raha marary anao tia apetrao any fatra misy marary anao ny tananao na apetrao eo fonao ihany ko fa mety fivavaka isika am'izao fotoa zao aondre lohanao ry tompandriamanitra raiky malala raiky masina zay ny an-danitra misaotra ary makasitraka anao aho fa afaka nitondra ny teninao tam'ty androandroany ity teninao zay mitona ny olona mba ino anana finoana ahafanao manao zavatra lehibe sy magaga eo am'ny fiainana ka zay nataonao fahiny de mbola ho ataonao ankehitriny zay no angatako aminao andriamanitra mba amindranao fony ny olona mba anana finoana jesosy ny teniny anana finoana jesosy ny heriny anana finoana jesosy ny fahefany ary anana finoana ihany ko fa zao mpanomponao zao dia manana ny tananao mahery ka ombanao amin'ny asa lehibe sy magaga ombanao amin'ny fanasitranana sy ny fanafahana amin'ny anarany jesosy kristy mandidy ny aretina rehetra ao zay mahazo ny olona
didiko amin'ny anara jesosy nyfanentenana miala zao de zao amy tenany olona sitraniko ny olona rehetra marary sitraniko zay marary am'izao fotoany zao esoroko aminy ny heriny aretina rehetra didiko mifana mafarofy ary mandidy ny ozina sy mifanaratsy fototry ny olana mazo ny olonao miala amin'ny anara jesosy ihany kio zany ary ny zavatra ataony olona am'izao fotoany zao ka inony fa miaraka aminy ianao andriamanitra amin'ny anarany jesosy ianao no manao fagagana ka ho tafita zany no zany ho vita ny zavatra ataony ho tafavoaka izy de raina mandrakizay ianao ry tompo andriamanitra tsy to amin'ny anaran' jesosy misaotra raha io halleloia amen zay zany tompoko no fotoanatsika tamin'ity androandroany atika dia mamitraka ny mandra-pioana manao velomanareo a samotany andriamanitra avokoatsika rehetra azadiny ny famonjena an'le fotoam-panafahana arahana vavaka fahasorana dilolo ny marary samytainy andriamanitra sikarera tompoko teo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndrakely